Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Indray andro ty tovavy iray rehefa avy niara-ny vavaka tamin-dreniny dia nilaza taminy hoe ho no ary neny fa maninona re ny vavaka ataoko ny tsy mba misy valian'i Jesosy mihitsy fa nahoana no milaza izany ianao hoy renina maly anjanana sady mbola nanohy ny teniny hoe Jesosy dia miaindro sy mamaly vavaka mandrakariva rehefa ataonao amin'ny fonao izany. Eny ora zazavavy efa amin'ny foko mihitsy enerineny no ivavahako fa dia tsy haiko nahoana re ny vavaky ny olona sasany no eo dia mivaly ny an'ny sasany kosa miandry fotoana kely fotsiny dia mivaly amin'ny fivavahany fa ny ary neny toa ela be tsy mivaly mihitsy izao no azoko ambaranao anaka hoy reniny rehefa mivavaka ianao dia matoki fa ho valian'i Jesosy mandrakariva izany. Raha toa ka valian'Andriamanitra eo mivavaky ny olona iray dia mampitombo ny finoan'ilay olona izy izay. Raha toa kosa ka ataon'i Jesosy tara kely ny famalian'izany vavaka izany dia tiany hampitomboana izay ny faharetanao na koa misy zavatra tiany hampianarina anao eo am-piandrasana ny valon'ilay vavaka. Fa raha toa kosa ka hoy ianao hoe tsy nivalian'Andriamanitra ny vavaka nataoko dia fantany fa mbola afaka miandry ela kokoa ianao mba hanomezan'Andriamanitra zavatra tsaratsara kokoa ho anao. Eny, tsaroa fa isaky ny misy valim-bavaka iray azonao dia dinio hoe inona ny tian'Andriamanitra ho ataoko amin'izany na hianarako amin'izany. Dia ampaherantsika indrindra ity teny fikasan'Andriamanitra izay nomeny antsika ity izay voasoratra ao Matio 7:1-10 manao hoe korahy ianareo na dia ratsy aza mahalala hanome zava-tsoa ny zanakareo tsy maika avany rainareo izay any an-danitra no hanome zava-tsoa an'izay mangataka aminy. Amen. Apetrako aminao Andriamanitro ny fiainako rehetra ka antananao aho no hitoetra. Apetrako aminao raha sitraka na tsy mendrika aza fa antananao no toerana sahaza. Boraiko aminao ny tsy ambaratelo sy ny alahelo zay mamelovelo ty zazay very matsiaro rery aza foy tazony amiko foy. Apetrako aminao Andriamanitro ny fiainako rehetra ka antananao aho no hitoetra. Apetrako aminao raha sitraka na tsy mendrika aza fa antananao no toerana sahaza. Hatreo ny asa andavanandro arao ny kinasa ianao no hitandro tolory ny sandry ny fianakaviana ianao no andry ori tompotina. Tarika patrakalo ny zava
aminao itatao dia antananao nilali nindrindra ato ansaiko iriko irindra aminao riraiko radio awr lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao apetrako aminao andriamanitro ny fiainako rehetra ka antananao ao no hitoetra apetrako aminao raha sitrakaao na tsy mendrikaza fa antananao no toerana sahaza ny vatako tontolo na diany siliam-bolo ankiniko aminao ampelatananao aretina mamely tsy hay velively izaho handrisaina ianao tomponaina nalavana foy ny diako eto an-tany ianao no hanjoy iaya iatrany fa ho fatratra loatra ny fiainako ankoatra ny mandrakizay aminao riray apetrako aminao andriamanitro apetrako aminao ny fiainako rehetra apetrako aminao ario ano toetra apetrako aminao raha sitrakao apetrako aminao na tsy mendrika azy apetrako aminao eo atsandrinao apetrako aminao eo ny toerana sahazy misaotra tompo asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana antenaina fa izao ferahantsika eto izao dia hitondra soanao sy ny ankonanao hitondra hampahany eo amin'ny famahana ny olana mety hitranga eo amin'ny fambolena izay atao anisan'ny fahavalon'ny tantsaha tokoa ny ramerina ny pondy fotsy na kimavo ny aombary inona ary ny vahaolana ozina hoe tantara nosoratany zoanitra ho velomin'ny Nartina sy Rila manahoany dia rajona falifaly vomaraina indray rajona raha dera manahoana ary sea salamy tsy maintsy mifaly fa nomen'Andriamanitra tombonandro ahafahana miasy sady hitako tena mety mihitsy ny voly an-tanety ataonareo sambatrynareo rangahy ndry mitovy ihany anetsika samy manao voly an-tanety ko nahoana no zay rery ny sambatra fa tsy itsika zany ny samy sambatra ka le anay tsy de vanina firy eny za koa moa ny te hisisikianao voly an-tanety nefa efa nahafarana fa tsy mety aminay reny tsy azoko zaniko fa tsy mety aminareo ahoana nisy nanozina hono ny taranakay tsy hanao voly an-tanety de tsy mety aminay reny ry ngiara jona
hafa keliny ray zany. Tsy mbola nandre oatra zany aloha teo amin'ny tantaram-piainako raha tsy voandro hoany e. Zany ve? De ono ah. Ahoana ny fitrangan'izany ozony zany eo amin'ny voly an-tanety ataonareo ka? Tapitra ho an'ny biby reny voly an-tanety ataonay e. Biby nardera. Inona moa fa tsy ny ramierina sy ny kimavo ary ny aombary e. Reo no mifandimby mamely eo. De tena mino ve se fa ozona no mahatonga an'ireo biby kely reo inana ny voly an-tanety ataony se? De asa aloha e. Fa ny fantatro fotsiny ah. De tena mampalahelo le voly an-tanety ataonay ireo, mariny. Zao ry dera. Misy fanafodiny ireo biby kely ireo. Atoroko an'se de mba handramo ihany so maso. Lazao ry Njara Jona. Ataoko aloha de ho hita eo. So de sarotra tadiavina aloha ty fanafody. Apanga ve ho sarotra tadiavina e? Apanga? De ahoana ny fikarakarana azy raha Jona? Sotra be raha dera. Maka ravina maitso 2 kilao se. Ravina maina ihany koa mety. Zany? Fa raha ravina maina de 100 grama ihany. Raha ravina panga maitso zany de 2 kilao ah. Fa raha ravina maina kosa de 100 grama. Zay indrindra. De alona ao anaty rano 10 litatra mandritra ny 15 andro io. Aroarona isaky ny 3 na 4 andro. Indringa. De saronana tsara. Rehefa tapitra ny 15 andro de vita ny fanafody. Zay fotsiny ve? De tsy tapohana rano intsony zany? Zay fotsiny mihitsy ka. Tsy tapohany rano zany intsony iny fa tatavanina fotsiny aloha. Alohan'ny ampiasana azy. De atao ahoana eo amin'le voly? Afendrakeny amin'ny faritra tsaboana re. Eny amin'ny tao zany ohatra na eny amin'ny ravina? Atao arakaraky ny fisehon'ny biby kely. De misaotra betsaka ry Njara Jona. Aleo fa ho andramako avy hatrany mihitsy ka. Menatra sy Ara Jona. Moa tsy afaka ty biby kely tamin'ireo voly an-tanety. Inona ny mamenatra e? Tsara rehefa maty ny biby kely. Tany ty le hoe oziny mino foana. Tsy fahalalana re zany e. Mahavanona raha dero. Misaotra e. Arak'le tantara kely teo de apanga 2 kilao raha mbola maitso izy, fa 100 grama kosa raha efa ravina maina. Alona amin'ny rano 10 litatra mandritra ny 15 andro. Aroina isaky ny 3 na 4 andro de saromana tsara. Rehefa tapitra ny 15 andro de iny no tatavanina ka avy eo de mahazo ilay ody biby. Mety amin'ny hazo fihinam-bo, ny legioma, ny voly an-tanety zany hoe ny karazam-boly rehetra ataonao zany io fanafody io de manandrama fa mahasoa zany. Mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray ary. AWR téléphone 034 06 797 62. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena.
ry mpiainy malala faly miarabanao namanao andrebovonjarinay sy ny namana nary izay mikirakira vatamaro boky teto misaotranao nampetranao anay amin'ity androany ity dia hanondrika ny lohatsikitsika hivavaka. ry rainay tsara sy masiny indrindra ny an-danitro, rainay be faminrampo, rainay abrahama sy isaka ary jakoba, rainay fatramin'ny taloha indrindra ary mbola rainay ankehitriny, ary rainay mandrakizay hijery akaiky ny amin'ny fotony mikasika ny teninao zay amin'ity androany ity. Engane zany teninao zany mba hozavai ny fanahinao, ary izay rehetra miaino dia mba homenao ny fanahy ihany koa, mba hay andray zany, ka tsy ho mpiaino manadino fa kosa ho mpiaino zay ampiatra zany amin'ny fiainana isan'andro, mba ho fiomanany amin'ilay fotoany dehibe zay efa andrasana sy antenaina isan'andro, dia ny fihaviany zanaka ao amin'irao ny lanitra. Terivo zay ray malalo mba ahatotosa sy atanteraka zany fikasana tsara zany, fatonoana sy angatany amin'ny anaranao Kristy zany vavaka zany. Amen. Dia tsika nokatra ny baibolitsika ka maky zay voasoratra bokin'ny Timoty 2:7, andininy 9 sy ny 7. Zao no vaky ny teny amin'ny anan'i Jesosy: fa isany ireny izay misokosoko miditra ny antranony sasany, ka mahalasa ho babo ny vehivavy adaladala, vesaran'ny fahotana, entiny filana maro, mianatra mandrakariva, nefa tsy mahatratra ny fahalalana ny marina. Ty tenin'ny apôstôly Paoly zay nampitondrainy ho an'ny Timoty ity dia mavesa-danja mihitsy, satria raha mitanisa izy eo amin'ny 1 ka 5 ny amin'ny toe-panahy zay takian'Andriamanitra ho amin'ny zanany, dia toizany eto eo amin'ny 5 mantsy ny lazainy dia hoe manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, nefa nandany heriny, ireny koa dia alaviro. Ary isan'ireny mandany herin'Andriamanitra reny, isan'ireny manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra reny, isan'ireny eo amin'ny 9 izay misokosoko miditra ny antranony sasany. Io fidirana any amin'ny tranony sasany io moa dia miseho amin'ny endrika be dehibe izy io. Tsy lazatsika ny amin'ny fianakaviana zay manana fahalalahana miditra any amin'ny trano ny havana. Mampalahelo fa ao anatin'ny fianakaviana dehibe dehibe no alay-panahy, ka manana toetra mahadinidinika entin'ny fitiavatena, dia mangalangalatra zavatra, mandraindray zavatra, ary gaga ianao hoe ohatra nisy finday nge teto dia nakaiza ilay finday teto, tsy misy olona niditra nefa teo, fa ao anatin'ilay fianakaviana ihany zany, ao anatin'ny trano no nisy naka nanandray. Fa ty voalazan'ny apôstôly Paoly ity dia lafi ny anankiray mihitsy zay hoe olona avy any velany miditra ao anatin'ny trano misy anao. Inona moa ny olona avy any velany afaka miditra ao anatin'ny trano? Dia tena toe-javatra manahirana tokoa io, satria ao anatin'ny fomba zay entina dia ny varotra ohatra zany. Misy olona mitetitety trano mivaro javatra, ary ny ao anatin'ny sain'ny sasany dia ratsy mandrakariva, koa raha tsy jerijery hoe manaona ny toetoetin'ity trano ty ato anatiny mba hiverenako raha alina na raha-pitso na raha afaka-pitso, dia mijerijery hoe iza zao no mipetrapetra jery ato, indrindra ny vehivavy moa zany. Ary izany no tian'ny apôstôly Paoly ho tsipihina akaiky eto, ny olona zay manana fahazaon-dalana miditra anatin'ny trano ny olona anankiray, ka mahalala fa ny vehivavy mipikarakara tokantrano dia tonga ampiasain'ny devoly izy, ary tontolo iainana zay misy atsika amin'izao fotoana izao ihany koa izany. Maika be dehibe azy, satria misy mihitsy ny mahavatra misandoka ho mivarotra entana, akanjom-behivavy, vilia sotro, zavatra ilaina kojakoja maromaro amin'ny tokantrano, kanefa ny tena antony atongavany dia ty voalazo amin'ny tapany faharoa: mahalasa ho babo ny vehivavy adaladala. Mikendry sy mijery zay vehivavy adaladala reny olo reny,
ary mambabo azy mambabo fo mampanahany amin'ny alalan'ny reny zavatra zay ilaina amin'ny tokantrano ireny, amin'ny alalan'ny fitenenana maro samihafa ihany ko nefa. Ary dia fantatra na hatramin'izany fotoana zany aza fa misy tokantrano zay everina hoe manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, misy vehivavy zay efa notazaina tao anatin'izany fanabeazana miaraka amin'Andriamanitra zany ka manana ny toe-panahy, kanefa dia lasa ho babo. Amin'izao fotoana izao ny fahafahana dia raisiny ho sarobidy eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Ny olona tsy manana fahafahana zany dia nisan'ny olona tena farahidiny indrindra. Ary raha tsy laza ohatra anankiray tsika nga Nelson Mandela dia nisan'ny olona zay niady ho an'izany fahafahana zany, fahafahany tsiraray avy, manana zo amin'ny zavatra rehetra. Kanefa eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity, lay fahafahana zay efa nomena lay vehivavy anankiray ao amin'ny tokantrano anankiray, ka nanomezana azy fahita lavitra mba ikendry ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, azahoana lay tanjona lehibe indrindra, dia ny fiainana mandrakizay sy ny fiainana tsara indrindra no zay hita eto dia zao babo indray izy. Tsy lay olona tonga nambabo ny fony ka na tonga azy hijangajanga ohatra zany, tsy ino no tena lehibe eto fa lay fahababona miverina eto dia zao babo miverina amin'ny toerana voalohany nisy azy tao amin'ny fahotana, babo ny devoly, satria zay ny voalaza eto amin'ny manaraka hoe vehivavy adaladala vesara ny fahotana. Ary ny fomba nambabony devoly azy dia tsy nisy afany tamin'ny Eva ihany, tsotra dia tsotra, entiny filana maro, filana tokana ny any Eva dia ny filana hinana lay voankazo zay efa noran'Andriamanitra tsy hoaniny fa ankehitriny hoan'ny vehivavy adaladala, vesara ny fahotana, ny filana dia be. Ao anatin'ny filana ny zavatra ilaina andavanandro ny kojakoja zay mahasoso ny tena, mahatsaratsara ny bika amanendrika, mapetipety ny fiainana. Ary ao anatin'ny filana ihany koa ny fitadiavana ny vola ohatra zany, ny azahoana bebe kokoa ny vola, azahoana manatanteraka ny sitrapo, dia maro ny zavatra zay mitarika ho amin'ny fiverenana amin'ny fahotana indray. Efa mba nahazo ny toe-panaraka an'Andriamanitra ihany kanefa dia zao tsy nahatratra ny fahalalana ny marina, mba mianatra ihany mandrakariva, maretoroteny ihany, makany am-piangonana ihany, mba mamaky tenin'Andriamanitra ihany, nefa noho izy tsy nitoetra ao am-po ary tsy natao fiainana isan'andro dia manjary mora lavo, mora kivy ary mora miembotra. Farany aza moa dia tsy mahalala intsony zay atao fa mandeha araky ny fironan'ny fiainana. Androany lesona zay raisitsika ry mpiainy malala ao amin'izao tontolo zay iainantsika amin'izao vanim-potoana izao, ekena fa sarotro zany. Ary arakaraky ny mahasarotro azy nefa dia maika tokony fikirantsika amin'Andriamanitra, angatantsika amin'ny fanan'Andriamanitra mba hitarika ny lalantsika, satria amin'ny fandrika kely foana dia efa anaritsika ilay sitrapon'Andriamanitra. Kanefa tsika dia vehivavy sy lehilahy, ankizy tanora zay manantena tany vaovao sy lanitra vaovao, tsy misy afa-tsy zay lalan'izay ihany natorin'ny apôstôly Paoly ho antsika amin'ity androany ity. No azahoantsika manatanteraka zany fanantenantsika zany ary mahita ilay fiaina mandrakizay. Irinony namana nary zay mikirakira vata maro bokotra sy naman'Andriamanitra mba vonjy mba ho tanteraka aminao anie ny fijoroanao mahatoky hatramin'ny farany, ka hatratraranao zany tanjon'ny fiaina mandrakizay zany. Dia manao velomanao amin'ny fotoana manaraka indray zahay, veloma tokoa. Antokobira iraky ny avo Anosy Be Ouest. Zara
toezakakina reo fisidrana zay mila mindavoa ka tohoketraka ianao jeso no mampaheria ka tsy hokivia reo fisidrana zay mila mindavoa ka tohoketraka ankoatra ny fiainona amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampanateny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube awr feony fanantenana harena ny fahasalamako harena ny fahasalamako tandrovy ny fahasalamanao fivaliana no iarabananao tafaraka aminay ato anatin'izao fandaharana mahakasika fahasalamana izao irariana trano mba hitondra soanao fanarahana ny AWR zava-dehibe ho antsika tokoa ny fahasalamana arena hoy ny fitentsika malagasy koa andesika hivavaka mba hitahirizan'Andriamanitra ny fahasalamana ary hanasitranany ireo marary Andriamanitra rainay io mivavaka aminao ho an'ireo olona manana olana eo amin'ny tositra na kely na lehibe amin'izao vaninandro izao dia
sy miafina aminao fa mety samotratra n'izany olany fiakarana na fihidinany tosidrazany avokoa. Mitahenao ireo fanafody sy fitsaboana maro samihafa izay ampiasaina amin'ireny olona ireny. Kotoneny foany ary atoroy azy ireny ny tokony ataony eo ampiatrehana izany aretina izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mirary fahasalamana ho anao ny ekipan'ny AWR. Olana goavana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao tokoa ny fiakaran'ny tosidra. Matetika isika mandre na mahita mihitsy olona hoe tapaka lalandra. Misy ireo voatsabo haingana ka miverina ny fahasalamany. Misy kosa ireo lasa mitondra takaitra mihitsy ary misy mihitsy aza no iaran'ny fahafatesana. Kolokoloy fa harena. Angakany ianary zaka fa inona ihany mampitanadakanao any erina any a? Ho faty ihany iny io masoandro io ndeha any ianao raha maika fa aleo arahako miadany. Tonga any an-tanàna foana fa tonga dia mandehana ho aho. Fa ahoana ry zaka? Misy mahazo anao angahy Oviana indray moa tianao no nandrasana fa zafoana ro miazakazaka madinika manenjika ny dianao. Tsy haiko aloha zay hoe marary fa ny fantatro dia ohatra ny miodikodina be ny ano any tany aman-danitra. Le retsy aleo mihitsy aloha hipetraka fa enjereto ny farako ka. Aizena ho zandro no elinina. Zaka, fa maninona ianao sao dia mba miakatra ary ny tosidranao tika. Zay aneno efa nitenenako anao tamin'le trondro maina be siry. Mbola nambosombosika ihany nefa zao fanina miodikodina loso. Efa levo ny zandro no elinina fa zay tokony atao. Ary misy akisana andianako fa aza dia be sermonina fa ny olona izy efa miodikodinako no hoaiza mity fanina ianao ty aloha telomy reto asina tongolo gasy reto. So fa ny vidy tany an-tsena marina reny. Hoaly ritsy fa firy zandro no elinina. Aiza kosa dia be ireo ny ray hoanina hidina tapika eo indray io vao hidiran-doza eo. Be dia be ahoany? Sady ny fofombava amin'le tongolo gasy mahafato voalavo mihitsy fa aleo asonifatra na telo ihany fa tsy betsaka ohatran'ireo ka. Amono andray le no elin'ity marina moa. Ory zaka, inona ihany? Efa tena mandro roa be loatra amin'ny masonao zany. Sokafinga ny vavanao so ahitan-doza eo ka. Asy ny efatra io fa tsy be dia be anao zany. Ao tsako iaingana ry zaka hiasaingana amin'ny fanafody fa mampitahotra be ihany iny ianao zany ka. Tsy misy atahoranao zany io fa aretina mandalo io ronoea. Aleo kely fotsiny aloha akaina dia miainga indray tsika roa. Hoano anky anariko. Saloza ihany nahazo aindro noea. Sofa nahazo fanafody aingana ny ampy an'le tongolo gasinao fa ratsy zany. Saika zava-doza no nitranga hoy dokotera.
Saika nanambady olona ny vilam-bava ty ho ianao. Ka raha ny vilam-bava fotsiny moa ka aninona fa raha nalemy teo am-pandriana teo de asa ze nahazo anao tia mandehandeha io. Oka mariny di hoe anararoatra ny fahalemeko ve rano elinina. Dia andre hitady lehilahy tsaratsara fa anariny kotamatrano. Enjehako amin'ny vataka ta ela fa zano ny kolokolon'io ka ela no amatam-bonina. Mangina fa aza mirediredy eo ry zaka. Mariny zany kia. Zay hitazana ny tosi-dra tsy hiakatra tao Ianao ve? Ka tsy efa zany ve moa no hinanana fanafody? Raha ny sitrapoko hinana an'ireo pilina be dibe reo. Manahirana fa so anome zara ho andro zalahy eo. Oeto aty aloha hoaniko io lasopy io itelemako an'ireto pilina reto. De efa miteny koa ary zaka am'ty fitiava-tsiranao ty. Zay mihitsy ny nahavoanao teo. Inona inkio? Hita fa zany ahenako kely de kely ny sira manomboka izao. Aiza dia atao matsatso loatra kosa ary noelinina fa mba mila sira ihany eny vatany. Sady efa minam-panafody eny izay. Adinonao anga ny afatry dokotera hoe tsy mihina tsira be, tsy mihina kena be, tsy mihina tsiramamy be. Eo ny ray noelinina sy ny pakatobe an'le retsia. Ataovy ary ty be lohanao fa lozako. Aiza kosa mba vazivazy reny iny fa zao tokoa nare aho hoe manana fomba tsara hitezana ny tosi-dra tsy hiakatra zano no orinay vao andrefana. Alio mba antaninana ro elinina. Fa tena vonina ny ampiatra aloha ve zaka raha manoro izy. Zao indray mantsy hiteny hoe tsy vitako io fa zao na izao de davana n'ity olana rehetra ty. Edresy azoko atoka fa tena mety be amiko zany. Sakafony onle izy rino fa efa mba nalaiko raha seny manteny any. Vitako zany kia. Fantatrao ihany ny fitiavako sakafo, ianao ihany koa ikarakara. Ery zaka sy ny fitiavakaniny. Nanay io ihany ny makarary. Mba amboamboary ihany so hiteraka retina hafandray. Aza matahoatra ho ano elinina fa ho kolokoloko tsara ny fahasalamako sy nenareo ankohonako manomboka zao. Edresy zany eny lohan'ny fianakaviana raha matoty. Tsy maintsy zazany ny modely. Kay le retsia koka kely kosa aloha mba ampiana sira kely ty lasopy ty fa de efa tsy nasianao sira mihitsy zany kia. Zaka fa anao mpitarobato vilam-bava ve ianao zany ny modely ny fianakaviana. Okary fa de hoaniko am'izao fa zany hoe aleo afatarina ingana le sakafo mahatsara ny tosi-dra sy ahoana ho ianao. Zay ahay ary mahazo homana. Le retsia mahatsatso an'izany lasopy zany fa de hoaniko ihany aloha ho faty ako. Tantara nosoratan'ny Zoanitra, nandrenesanao ny mpanoratra sy Rila. Maro ny antony mety hahatonga ny fiakaran'ny tosi-dra ary misy rehefa mihinana fanafody. Fa isan'ny sakafo tena tsara ho an'ny tosi-dra ty lasopy mangatsiaka mifototra amin'ny legioma
atorony dokotera Georges Pamplona ity, nalaina avy tao amin'ny tahirikeviny. Lasopy atao amin'ny legioma manta izy ity ary nasiana menaka oliva. Sakafo tena tsara, ahazoana rano ho an'ny vatana, ary tsy izay ihany fa mitondra vitamina betsaka ho an'ny vatana. Ary tsy ny kely indrindra dia izy manadio rà sady misoroka ny fiakaran'ny tosi-drà. Marihana fa na dia hoe lasopy aza no anarany, dia tsy mandalo hafa akory ity sakafo ity. Inavy ary ny zavatra ilaina amin'izany lasopy izany. Mino aho fa efa vonona ianao andray atsoratra ny zavatra ilaina amin'ity lasopy mandrindra ny tosi-drà ity. Tomaty na voatabia atonony 4, concombre atonony 1, poivron malefaka 1, tongolo be na oignon atsasaky ny ray izany, silaka mofo 2, vonina tongolo gasy 2, asiny izany ny tiana ho resahana eto, menaka oliva 3 sotro, sira 1 sotro kely, tsara kokoa raha siran-dranomasina no atao, ranona voasary makirana 2 sotro na citron koa isika, asoloana vinaingitra azo avy amin'ny paoma izy io, ary rano 1 tasy, ka eo amin'ny 6 litatra eo ilay rano 1 tasy. Averiko ny zavatra ilaina: voatabia atonony 4 na tomaty, concombre atonony ihany koa 1, poivron malefaka 1, tongolo be na oignon atsasany, tsy atsasaklao fa atsasaky ny tongolo be 1. Mariako fa eo amin'ny 5 grama eo zany ny lanjan'izay tongolo be atsasany izay. Silaka mofo 2, vonina tongolo gasy 2, zany hoe asiny ny tiana ambara eo, menaka oliva 3 sotro, sira 1 sotro kely, tsara kokoa raha siran-dranomasina no atao fa tsy sira tany zany, ranona voasary makirana na citron 2 sotro, dia ahasoloana vinaingitra azo avy amin'ny paoma izy io, ary rano 1 tasy, ka eo amin'ny 4 litatra eo ny fatran'io rano 1 tasy io. Ahoana ny fomba fikarakarana ity lasopy ity? Atao anaty mixeur daholo ireo fangaro rehetra akoatra ny menaka oliva, dia potehana tsara mandra-pifangaro azy tsara, tsy misy mitambaingambaingana. Rehefa mifangaro tsara, efa potika tsara, dia araraka tsikelikely avy eo ilay menaka na oliva, dia avy eo mixena moramora, aroarona moramora zany, dia avy eo tatavanina. Averiko le fomba fikarakarana tena tsotra. Atao anaty mixeur daholo ireo fangaro rehetra ny tansaina teo akoatra menaka oliva, dia avela ho potika tsara. Rehefa tsisy mitambaingamaingana intsony ireo fangaro rehetra, dia izay vao araraka tsikelikely ny menaka oliva 3 sotro, dia avy eo mixena moramora, zany hoe afangaro moramora, dia tatavanina, dia izay no aroso hosotroana. Tena mahasoa ny fahasalamana tokoa, indrindra ho an'ny tosi-drà ity lasopy mangatsiaka mifototra amin'ny legioma ity.
hoy ny fitentsika malagasy hoe sery vitana na malave dia aminona vatotra koa ka raha retina azo fehezina amin'ny sakafo hohanina ve dia sanatria hivarotam-pananana mampirisika anao zahay apiatra ity sakafo ity ahasoa ny fahasalamana. Isaorana indrindra Dr Georges Pamplona nizara izany torohevitra mahasoa izany izay nahazoana lalana nandefasana azy amin'ny onjam-peony AWR. Ahasoa ny malagasy tsy ankanavaka. Ankasitrahana ihany koa ianao mpiaino manaraka trano ny fandaharany AWR. Amaranana ny fiarahana atao anatin'izao fandaharana mahakasika fahasalamana izao dia tiana ny fampahirezantsika amin'ny tenin'Andriamanitra izay teny tsy mba tenin'olona ka andainga dia izay voasoratra ao amin'ny Salamo 2:20 manao hoe matokia azy mandrakariva ianareo ry olona, loary eo anatrehany fonareo, Andriamanitra noaro ho antsika. Jididiasy zoanitra ary ilano ny farimbona na totosa ny fandaharana harena ny fahasalamako, hitahany fahasalamantsika rehetra ny Andriamanitra. Radio Feony Fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio Feony Fanantenana. Ampifaliana trano no ionako aminao amin'ity onjam-peo Feony Fanantenana ity. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao Richard Andrianjatovo. Hianatra lesona vaovao sika androany. Fa aloha sika hivavaka. Rainay izay ny an-danitro, misy an'ity namako izay manongila tsofina mba hiaino ny teninao ity. Miara-mianatra izay, mitenena amin'ny alalan'ny fanahy masina mba ho anay. Aroko fantatray fa tia anay ianao ary tsy tianao mihitsy izay ny overy. Satria ianao dia manomana toerana ho anay, koa dia ekeo ho anay ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Mamelany eliko hoe satria mpanota tsy mendrika, tsy tokony hiantso ny anaranao akory. Raha hianatra ny teninao izay dia oka amin'ny fanahana masina no hanome anay fahazavan-tsaina. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ny taona 470 izay indray no lohatenin'ny lesontsika amin'ity anio ity. Mahaliana trano ny fianarana ny soratra masina. Asa raha tsaroanao tsara fa nisy ilay 70 herinandro na 700 taona ara-baky teny. Ilay 700 taona voalohany amin'ireo 320 taona voalaza ny faminaniany Daniel. Misy ifandraisany amin'ny vahoaka jiosy sy ny firenena jiosy eo ampahany eo. Zao mantsy ny voalaza ny baiboly. Daniel toko 7:420 tapany voalohany. Daniel toko 7:420. 70 herinandro no voatendry ho an'ny firenenao sy ny tanànanao masina. Voatendry ho an'ny firenenao sy ny tanànanao masina. Lay 70 herinandro zany hoe 70 ampitombona 7 manome 700 andro. De ny ray andro mira ray taona. 700 andro zany mira 700 taona. Io 700 taona io zany de natokana ho an'ny firenena jiosy fahiny. Ary ao anatin'izay koa ny fiaviany Mesia. Efa niresaka kely momba n'io 70 herinandro io sika teo aloha. Nomena 700 taona be zao ny jiosy mba hiverenany amin'Andriamanitra. Mampalahelo moa ny zavatra nisy fa tsy niverina izy.
fa rehefa tonga ny fahataperan'ilay 70 herinandro lay 7 taona zany teo amin'ny taona fa 730 dia nitoranjareo vato faty i Stefana. Ary tsy magaga raha niresaka toy izao i Paoly sy Barnabasy ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:12 ny 9:7, asan'ny apôstôly 7:12 manao hoe ianareo tsy maintsy nitoriana ny tenin'Andriamanitra aloha, fa rehefa mandà zany ianareo ka manao ny tenanareo tsy mendrika azo ny fiainana mandrakizay dia indro mitodika makany amin'ny jentilisa izay. Nanomboka teo amin'ny taona 430 izay nitorana vato an'i Stefana io moa ilay fiafaran'ilay 70 herinandro na 700 taona natokana ho an'ny jiosy manokana mihitsy, dia nanomboka nitodika nakany amin'ny jentilisa amin'izay ny fitoriana ny filazantsara. Tsy hoe tsy nisy ny fitoriana ny filazantsara tamin'ny jentilisa tany aloha tany a, tsy izay le izy a. Fa nomenany reto Israely reto angeny baiko hoe ampafantatra n'izao tontolo izao rakitra fitehirizana fahamarinana zareo, ka rehefa mijeranjareo ny manodidina dia tokony ahitanjareo fahamarinana, saingy ny zavatra misy a na nilikilika indray a izay tsy mitovy firazanana aminy dia tsy hitafita zany ny afatra. Tsy magaga raha ohatra ka Jesosy naniraka ny 12 hitety an'izao tontolo izao hitoro ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, mipetraka amin'ny fanontaniana ny fidy anao Andriamanitra mba hitoro ny filazantsara na amin'ny manodididina anao. Vitanao ve ny andraikitra? Vitanao ve? Sa ianao le mpanavakavaka? Ianao le mpizatavan'olona? Ianao le mijerijery hoe tsy mila nireny fa reny mafiady, aloha reto somary ngetrogetroka reto, na koa hoe tsy sako makany amin'ry vavady be ry fa aloha amin'reto mafimafiady reto. Ny adidy sy andraikitra nomenantsika, ny mission nomenantsika dia hitoro ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Nanomboka teo amin'ny taona 430 io dia nakany amin'ny jentilisa amin'izay ny fitoriana ny filazantsara. Ary nanomboka teo dia tsy misy tsony zany hoe jiosy, jentilisa, andevo, tsy andevo, tsisy an'izany. Fa rehefa olona rehetra ka miaina eto amin'ity zao tontolo zao ity dia mendrika hitoriana ny filazantsara avokoa. Ka rehefa miresaka n'ilay 700 taona isika, esorina ao anatin'ny 320 taona dia mahazo 720 taona isika. Miantraika amin'ny vahoakan'Andriamanitra ireo 720 taona ireo. Raha manomboka tamin'ny taona 430 taorian'i Kristy zany sika, dia ampiantsika nio 720 taona io dia menjera ary amin'ny 470 amin'izao fanosantaona misy antsika izao. Dia ahoana moa no voalazan'ilay Daniela 4:4 320 andro, ary rehefa afaka zany dia hodiovina ny fitoerana masina. Ny fanadiovana ny fitoerana masina dia midika fa fitsarana. Ny taona 470 zany no fotoana nanomboan'ny fitsarana. Zay mivoalaza ny Apokalipsy 4:7 indrindra ny 7 ao ampivoambony ao miteny hoe fa tonga ny andro fitsarana. Ao anatin'ny andro fitsarana zany tsika amin'izao fotoana izao. Tsy hoe andro fotsiny fa efa tonga mihitsy ny ora fitsarana. Zay moa ny lohateny lehibe ny lesontsika zany nandritra n'izay andro maromaro zay, ny ora fitsarana. Ao anatin'ny ora fitsarana sika amin'izao fotoana izao. Mba manahoana ny fiatrehanao, ny fiatreretanao an'izany hoe misy fitsarana ao amin'ny efitra masina indrindra amin'izao fotoana izao. Ao Jesosy miatrika an'izay fitsarana zay. Mba manahoana ny tokonaina anananao. Namanao ve Jesosy? Azo antoka ve fa raha andalo eo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra ny anaranao, ny anarako, dia azo antoka ve fa tena mba hisolo vava asy anao Jesosy? Fantaniana mipetraka zany. Misy antso anefa alefan'io Apokalipsy 4:4 toy izao zany.
matahoran'andriamanitra ka omeo voninahitra izy dia mipetraka amin'ny fanontaniana matahotra an'andriamanitra sy manome voninahitra an'andriamanitra marina ve isika satria izay ny antso avo ataon'io anjely io dia aveo izy miteny hoe mianko ofa eo an'loany zay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano manome voninahitra an'andriamanitra isika raha ohatra ka manome haja an'andriamanitra eo amin'ny fomba fiainantsika eo amin'ny fitafintsika eo amin'izay tenenitsika eo amin'izay sakafontsika fitaka mafy be mihitsy ataon'ny satana kehitriny ny resaka ara-tsakafo mba manome voninahitra an'andriamanitra venao eo amin'ny ara-tsakafo zay nasainy hohanina ihany ve no hohaninao sa efa ny rarano dia mbola mihinana miafina any amin'ny tsy hitan'ny olonany mila fandinintena zao fa ao anatin'ny andro fitsarana isika amin'izao fotoan'izao ary efa ora mihitsy fa tsy hoe andro fotsiny efa ora fitsarana izao iainantsika izao zao mantsy ny voalazan'ny Koritianina 2:9-7 sy 20 Koritianina 2:9-7 sy 20 ahoana ary moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolon'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompony tenanareo nareo fa olom-boavidy ianareo ka dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo tadidio tsara fa isika olombelona hoy ilay obolana sinoa izay dia mangady ny lavaka ilevenantsika amin'ny alalan'ny nifintsika ka izay alentintsika ao anaty vavantsika izay atelontsika ao dia mandravitra ny tenantsika trano tsara ve tempolo mahafinaritra ve no aravitritsika dia ny tenantsika ho an'Andriamanitra sa sanatria trano ratsy tempolo ratsy maloto ve sa madio tadidio tsara fa sakafo ny nalavo any Adamaseva dia mbola sakafo ihany ny avery olona amin'izao andro faran'izao ny taona 720 efa lasa ela tokony efa ho avy Jesosy raha ny tena izy saingy tsy tiano very isika tsy tiano very ianao izay miheno ah io matoy izy somary salany hoe adinontsika tsy adinon-tsika tena tsy adinon-tsika fa miezaka mafy izy mitalao eo anatren'Andriamanitra ray mba ho aso anao ka ora fitsarana izao efa tonga amin'ny fitsarana manahoana ny ao anatin'ny sainao sy ny eritreritrao manahoana amin'ny fomba fiainanao manahoana ianao amin'ny fifandraisana amin'ny mpiaramonina ilay mangidy hoditra ve ilay mampiofikofo-do ve ireny hono ka hoe zanak'Andriamanitra ireny hono ka mpivavaka Jesosy dia miandry anao mba hanatona azy anaiky ilay sorona vitany teo an-Kalvaria ekeo ny famonjeny ekeo ny fisoloana ho anao mametraka mandra-piona mandra-pitafa indray ny namanao Richard Andrianjatofo veloma tompoko Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany awr.org na feofanantenana.org.